mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faranaraba antsika rehavako malala tratry ity alakamisy fa 11 ny volana novambra ity. Ny voalahatra ho mofinaina antsika rehavako dia ny Filipianina toko faefatra. Filipianina toko faefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahasivy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa mbiakaiky ny tompo. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoti, na inona tsara laza raha misy hatsaram-panahy, ary raha misy dera-devery zany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo any ny Andriamanitra ny fiadanana. Ray masino manamasenana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aza manana inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ravako ity alakamisy izay hiatrehan'ny malagasy ny fifidianana ity, ny raha mahafantatra moa ny fandaminana maro samihafa, dia izany andinitsoatra masina izany to zara mofinaina ao antsika. Zany teny zany no nomen'Andriamanitra antsika amin'ity alakamisy izay mampitebiteby ny akamaroany malagasy rehetra ity. Ahoana ny faran'ny tanindrazana, ahoana ny fisotran'ny lafiny zavatra maro samihafa, dia itony teny izay mampahery ny hoe aza manana inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsara dika ilay andinitsoatra masina mazava ho azy, saingy misy lafiny zavatra vitsivitsy tsara hotsindrina ihany. Raha miteny Paoly eto manao hoe aza manana inona dia somary misokatra misimisy kokoa izy raha ohatra ka somary verenantsika dika ilay 9 dia izao. Aza manahy na inona ianareo fa amin'ny fitrangan-javatra rehetra, amin'izay zava-mitranga, amin'ny teny grika manao hoe al-enpanti, zany hoe amin'ny circonstance, amin'ny teny latina hoe circum stare, dia manao hoe amin'ny zavatra rehetra zay mitranga dia izao aza manahy mihitsy. Na inona miseho eo, na inona fitrangan-javatra, na inona zavatra mipotra dia izao aza manahy. Dia izao kosa nefa ny tokony ataonareo raha mamaky ny tohintsika dia izao, asehoy amin'ny alalan'ny vavaka, ataovy ao anatin'ny vavaka, ny fangatahanareo, na ataovy ao anatin'ny vavaka ny fanirianareo, na ataovy ao anatin'ny vavaka raha ilay nofonofonareo zay miditra azy malaza azy eo. Dia aza donoina ny mifona sy ny misaotra. Zay raha ohatra ka adika amin'ny fomba maladalaka kokoa ity andinitsoatra masina ity. Asehoy amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka, asehoy amin'Andriamanitra ao anatin'ny fitalaona, zay nadika teo fifonana. Asehoy ao anatin'ny vavaka, asehoy ao anatin'ny fitalaona ny nofonofonao, na ny fangatahanao, na koa ny etaetanao, ary aza donoina ny misaotra, na aza maivanina ny misaotra, na koa aza sarahana amin'izany ny misaotra, raha ohatra ka jerena landalina kokoa ilay heviny.
le afaka malala eto zany a i paoly de ty anaisotra ny tebiteby tao anatin'ny fiangonana tany Filipia. Alay fisaraintsaina nge ny taratasy nosaka tampolohan'ny Filipianina mantsy dia taratasy manokana ny kristiana tao Filipia de kristianina akaiky ny fony paoly. Tsy nisy fiangonana tao anatin'ny ireo naorony paoly ny galatianina ny efesianina ny kolosiana akaiky ny fony paoly tahaka ny tany Filipia. Laviny paoly tamin'ny akapobeny a ny fikarakarana arabola sy ny fanomanana arabola nataon'ireo fiangonana azy ary tsy nangataka an'izany rahateo izy tamin'ireo fiangonana reo fa ny fanampian'ny Filipianina kosa no hany tena nikeny paoly ary asiom'ny paoly eo am'ty taratasy fa ny Filipianina ity zany fitiavany sy ny fankasitrahany ny fahalalahantanan'ny kristiana tany Filipia zany. Any ampigadrany izy ny manoratra ary satria ny fanakaiky fobe ny fiangonana tany Filipia sy paoly apôstôly de nalahelo fatratra ny kristianina tany Filipia, nalahelo ity ray aman-dreny am-panahy migadra ny Roma ity ary zay ny natonga ny paoly nanoratra ity taratasy ty ho an'ny Filipianina de mampahery azy hoe mifalia olona any ampigadrana, olona ao anatin'ny fangiry filiana, olona endrikendrena zay paoly amin'ny ao an-taratasy ho an'ny Filipianina no mbola miteny paoly ndray zay paoly zay noeritreretiny kristiana tany Filipia ho ampahirezina no mampahery azy ndray manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, averiko indray mifalia ao amin'ny tompo ary aza mana na inona na inona aoka fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo fa mbi akaiky ny fitsaran'ny tompo. Le avako teny mampahery be ny kristiana tany Filipia zany teny zany teny mampitraka azy hoe amin'ny zavatra rehetra mihitsy na inona na inona hotsika hoe amin'ny circonstance amin'ny zava-miseho rehetra de zao aza mba fa aza be fanahina. Ao misaotra masina de fantatsika ny tantaran'i Davida, fantatsika ny tantaran'i Davida, fantatsika ny tantaran'i Abrahama. Raha itsika ny tantaran'ireo olona anankiroa zay nianaratsika hatrany am'izay korelady. I Abrahama de nitenen'ny tompo hoy ny tompo tamin'ny Abrahama zao ry Abrahama jerenao ny kitana, manaona ny fijerenao ny kitana eny amin'ny lanitra de hoe Abrahama be dehibe reo de izy manao hoe ohatran'ireo ny isan'ny taranakao. Jereo ny torapasika manahoana izy ireo be dehibe, jereo fa ohatran'ireny ny isan'ny taranakao. Fa izao rehefa mijery ny circonstance na ny zava-mitranga manodidina azy Abrahama de inona ny zavatra mitranga hitany manodidina azy efa antitra be ny vadiny, efa antitra be Sara. I Abrahama tenany efa antitra be zany hoe ny zava-mitranga rehetra de tsy manampy any Abrahama ino ny teny fampanantenana ny men'Andriamanitra. Ny zava-mitranga rehetra de zao efa tazan'ny Abrahama Eleazara izy manao hoe io zao nandova. Ny zavatra rehetra mitranga de zao tsy manampy any Abrahama ino ny fandresen'Andriamanitra ka de zao ny salasala ve Abrahama? Tsaingy tsy ny salasala Abrahama na de teo ara ny circonstance na lay zava-mitranga rehetra hoy teny grika hoe al enpanti, ny zava-mitranga rehetra, ny zava-niseho rehetra de tsy nanampy any Abrahama saingy zao niny Abrahama nahatoky ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no miteny ary tsy nanovana inona na inona tamin'ny fihetsika Abrahama zany. Fa ny faharoa ny tantaran'i Davida. Davida niatrika ny Goliata. Ny zava-nitranga rehetra nanodidina ny Davida de izao tsy manampy azy. Izy nampiakanjona akanjon'ny mpiady, akanjon'ny miaramila mpiady, jerena tsy mety amin'ny akory lay akanjo, tsy hainy ny miakanjon'le izy. Jerena ny olona rehetra manodidina azy manakivy azy avokoa. Jerena ny fahavalo ny Goliata mandatsa azy ary maneso azy ary mampitovy azy amin'ny tsinitsinina azy amin'ny teny mihitsy mo Goliata amin'ny alika angahana toy ny lamotehana. Ny zavatra rehetra nitrangana ny didina any Davida de zao tsy raha jerena de zao tsy manampy azy amaha olombelona. Saingy zao ny circonstance na lay zavatra nitranga rehetra tsy tany ny masony, tsy tany am'ireny zavatra nitranga reny na ny mason'ny Abrahama na ny mason'ny Davida fa tany amin'Andriamanitra.
ary zay ny tia ny paoly ho takatry ny kristianina tany Filipy manao hoe raha vo any amy zava-mitrangana ny zava-miseho ny masonao mijanona fotsiny ao de zao reraky ianao fa aza manà zany hoe aza atodika any amy zava-mitranga ny masonao aza fatora ny zava-mitranga sy ny zava-miseho ny fihetsika ao fa matoky minoan'Andriamanitra. Hitatsika ao amin'ny tantaran'ny Lota mianakavy keo raha nivoakany raha ohatra ka nivoakany Sodoma sy Gomora zao ny afatr'Andriamanitra zao ny afatr'Andriamanitra tamin'ny vadiny Lota rehefa mandeha mivoaka ny Sodoma sy Gomora de zao aza mierika na inona zava-mitranga aza manà eny an-dalana inona no mitranga mierika ny vadiny Lota mierika zay le hoe silicoum stare zany hoe mitoditodika manodidina mijoro de mierikerika dia lasa tonga lay fanahina manao hoe ary manahoana ary zay le avako ao ary manahoana ary zay le fananako ao simba ary manahoana ary zay za ty nandeha tsy nazaka na inanina zany angamba no mety nosain'ny vadiny Lota tsy nahatoky an'ilay hoe aneloany mpanjinina amy fikasan'Andriamanitra amy tenin'Andriamanitra amin'ny finoana ny mpanjinina de fatatsika fa lasa vongatsira le avako malala eto ny taratasy ny soatan'ny Paoly an'ny Filipianina de mampahirenao amin'ny andininy fahenina aza manana inona na inona ianao rehefa sitrana ny ao anatinao rehefa sitrana lay fangiry firinao lay tebotebonao mandeha ho azy ny zavatra manodidina anao raha mantsy ny mahamaky atsika de ny ivelany mahamaky atsika de le filaminany lay zavatra ivelany fa tsy zay nge mamaky an'Andriamanitra ny mamaky an'Andriamanitra dia ny filaminany ny ao anatintsika aloha ny fananatsika fiadanana sy fahatonina aloha zay vao mitranga ny fahasitranana ty ivelany le maky Jesoa rehefa nentina teo aminy le manarin'ny paralysisa le manarin'ny paralysisa efa maika an'io sitrana maika an'io sitrana satria efa malemy efa te ho sitrana ingana saingy rehefa tonga teo am' Jesoa izy de hoy Jesoa anaka voavela ny elokao asa ina fihetsiky lelan'ny paralysisa manao hoe ka za nge mamaky azy tsy famelan-keloka aloha e mamaky azy ao de zao niala eto am'ty fandriny ty mamaky azy de nitsangana eto mba ohatran'ireo olona be dehibe mijery areo efa leo an'ty fandriny ty mihitsy aleo a mba hitsangana ingany saingy zao hoy Jesoa voavela ny elokao ao ariny izy vo miteny hoe betao ny fandrinao ka mandehana zany hoe lay fahasitranana ao anaty aloha na no zava-dehibe tamin'i Jesoa fantatry Jesoa fa tsisy dikany mihitsy tsisy heviny mihitsy ny fahasitranany ty lehilahy ty ara-batana raha tsy manana fiadanana sy fifaliana izy zava-dehibe zany ny fananany olona fahatonina ny fananany olona fiadanam-po ny ao anaty aloha no miteraka ny fahasitranana ivelany no zany de eto am'tediny tsotra masiny ty de tiany Paoly azava tsara amy kristianina atao Filipiny hoe aza manà aoka ny ao am-ponao tsisy fanahina fa inona ny tokony ao am-ponao de zao ny fivavahana ny finoana mahatokian'Andriamanitra ao anatin'ny fivavahanao io asehoy ao zay zavatra manery anao eto amin'Andriamanitra zay zavatra manery anao eto amin'Andriamanitra ny zavatra ilainao ny fanirinao ny etaetanao afako malala engane ho takatritsika fa Andriamanitra de lehibe lavitra noho ny fanahitsika ary zay no mahatonga azy miteny manao hoe alohany ny fanahina ary de zao mba manana fifaliana mifalia ararotiny fotoana hifaliana ararotiny fitraka an-javatra hifalianao amin'Andriamanitra dia izy manao hoe ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no miaro ny fonao ingany afaka malala am'izao zavatra sarotra raha hitatsika amin'ny fiainana isan'andro zao tsy anelinghelina ny fiadanam-ponao tsy anelinghelina ny fahatokinao an'Andriamanitra aza ny fitrangan-javatra ny maso hoe fa ny amin'ny azo fitsaliany Jesoa ny maty aza natsangany Jesoa ro marary maro tojo azy no sotraniny Jesoa de matoky ny tompo fa ny tompo miteny manao hoe
aza manany amin'ny zavatra rehetra, aza manany amin'ny ainao, aza manany am'izay sotronao, aza manany amin'ny ampitso anao, fa izao apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra mifanirinao ento eo amin'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao ray noho ny amin'ny teninao zay novakinay ny soratra masina. Mampahery anay tsy hanana fanahina, mampahery anay tsy hitebiteby, ny fanahinay mandrava ny fiadanam-ponay mantsy, ny fanahinay mandrava ny finoanay sy ny fahatokinay ianao, de manafatra anay ny soratra masina. Aoka tsy ny fitrangan-javatra, aoka tsy ny zava-miseho no ibaiko ny finoanay, fa ny fahatokinay ianao, ny herinao Andriamanitra. Tompo de mivavaka ary zahay ho an'ny fiainana isan'andro. Ampaherezy olona matoky anao zahay, ampaherezy olona miankina aminao, ampaherezy ho resy lahatra fa ny zavatra rehetra de enao no mitondra azy. Fantatrao ny faniriana anatinay tsirairay avy, manana zay zavatra irinay zahay, manana zay zavatra iverinay fa mahasambatra anay zahay Tompo, dia hoentinay aminao zany. Nanafatra anay ianao hoe mangatà mafy ento eo aminao Andriamanitra, eo aminao Jesoa ny fandirinay, de mitondra zany mangina eo amin'ny hazo fijalianay zay, eo amin'ny hazo fijalianao zay Jesoa. Avelao eloka raha mitavozavoza, avelao eloka raha kely finoana, avelao eloka raha misalasala, fa mety eza iaino mivavaka. De vangio ny tokantrano tsirairay avy Tompo, ho tokantrano miorina amin'ny finoana. Jereo ny tanindrazanay, hitanao zany, hitanao raha teo ny olana maro samihafa miseho etsy sy eroa, misaotra Tompo fa hitediny tsotra masiny tiany nomena ho anay am'izao andro mampitebiteby ny firenena manontolo zao. Saotra fa esoronao ny aiay aty anatinay, fa taoninao zay antoraka ao aminao Andriamanitra, amin'ny vavaka, amin'ny fifonana, amin'ny fisaorana. Dia mitoera ao am-ponay tsiray avy Jesoa mba hanana fifaliany zahay amin'ny isan'andronay, amin'ny anaranao Jesoa. Amen.